Votre blague du jour sur Journal 261. Ivady nareo rado ve zay sisika izy indray ary izy nge zao miaraka amiko e mandrekakeo ty taire zany arosazoko dite be ny amendry ana fa matoky azy velo ndry e hatreto aloha zay milamina tsara ka mbola tsy nisy problema mihitsy fa onake zao a de ny ety ambolohany de efa famparako tsara fa ny lehilahy mampirafy efa tafiditra anaty recette fanamboarana ny zareo mihitsy ny fangalarana fihinana tsy ny lehilahy rehetra kosa ka tsokondry izy rehetrarehetra eny mbola mafana be ny fitiavan-dry anazy aloha dia tsy mety manaiky an'izay mihitsy ny saindry ohatrandrio mihitsy aho tamin'ny voalohany raha nisy bonaka angery ty sisy ohatran'ny mivadiko eny aiza izy zao tsy eny tratrany kalapeta be nono moi tu es prévenu aloha aty amboalohany dia tadidindry tsara rehefa tonga izay fotoana izay hoe zay kala ihany zany be aza kivy amin'izany rehefa fomba mpiainana ry ty zany efa homanina fotsiny saina dia n'izao hoe mampirafy ty hivadiko ty na hoe lana maingana zao ndry mbola mijajika tsara mbola be ingrédient ndry mbola be saosy ndry mbola be épice be ndry fa rehefa afaka folo taona eo ndry manomboka miraraka amin'izay izy manomboka mitady produit frais ary ny rafozana manahoana tsara fanahy izy ka raha matosarika be izay zay ndrika sarina mianaka ho malina andeha ndrevy tany mpanjaitra rehefa manomana le akanjo mariazy sourire hypocrite be ny kala zao le karazana rafozana malemy tsy azo mihitsy ry ty aindreo efa manina izy mody tsara fanahy amindrio matahotra ny very finanana sy raha fa le zana ny miantoka amin'ny fiainany mantony jirama sy ny saribao isambolana zany angery ty mazo amina amin'ny rafozako e hatramin'ny perika andry ty vadiko miantoka azy raha matody jejo velona izay tsy manaiky antitra tena tsara retraite be izy satria tany amin'ny assurance aro izy nandrotsaka ny retraite dia zao izy tena hoe manana fiainana milamina orikala naiva be ndry mandreraka be raha toa tsy directeur ana agence en banque zana ny tsara karama be dia avelany fotsiny lolovindry eo tsy izy finantsy rafozana amin'ny fakahazo zany kala fe tsara ambela tsy daholo ny antony mody ifandraisandraisana raha za mihitsy tsy miaraka mikarakara mariazy amin'ny raha matoy io izy mody ngengengen nefany avy eo atao maty fosifosiny any famille any aisaka diniko misy ale voisine ndry mpanao squat be iny koa mahery tsara mihitsy ndry amin'ny famitondrotra be amin'ny radondry foana izy mody manalamba ohatra ndre ny kopa-kafo reny fa io olona io dia tsy manao fa tsy mamboly fanahiana eo amin'ny fiainanao ny olona rehetrarehetra aminy dia ratsy daholo fa izy ihany ny azo atokisana dia ny tena maharatsy azy koa loza rehetra mahazo anazy dia tsy maintsy mahazo anao koa tsy zaka ny sainy olona io mihitsy manana fiainana miavaka ianao na tsaratsara kokoa noho ny azy dia ny fiarahako lava tamin'ny olona io dia lasa namboly toetra tia manaratsy olona tato amiko manana esprit de jugement vao mahita olona anankiray dia ny ao an-tsaina dia tsy misy afa-tsy ny tsara any an-tsainao any azafady kely angery tsy manelingelina andry ahoana toto tsy zana fa very le akolahana le mpanena isan'andro isa-maraina izy ny mpamono tanàna rehetrarehetra ety raiko tsara mihitsy iny mpamoana isa-maraina dia nakaty amindry fa nisy nahita hono le zanakindry nanenjika an'le akolahako nay ve dia hoe nangalariny zanako ny akohanao zay zany ny alehanao aty ory vontsy afomba ny ankizy rehetra zany reny tahaka andry fantatro tsara ny fiainan'ny tanora tsy voa indray mandeha nge naivo kely ndry nisy nahita nangalatra dia le mpiasa andry nisy nahita namoly akoho maly ariva dia nanontaniako izy anke marena ina ma ny laokanareo dia akoho izy tena le kosa tsy mifanendrikendrika raha tsy mahazo antoka totoa akoho ny vidin'ny mpanampiko maly teny amahazo iny mahazo miantso anazy ianao dia manontany anazy ola dia saraka rehetra dia isy voly ny fandriako aza mampime eo olona mivavaka ndry mazoto be ndry mankany am-piangonana feno andry daholo ny alim-bavaka rehetrarehetra iny fa tsy tian'ny tompony mandainga fa tsy mahasoa zanaka ndrika fiarovarovandry azy foana amin'ny ratsy ataony io akoho anankiray ve toto dia andiangako aminao raha ny finamanantsika izay teto tanàna dia ny zanako ve dia avitanao anao an'izany ataoko tsy mpinamana izy roalahy izy sy ny zanakao efa tafaresaka eto ihany moa tsika izy ndry tena nampianary le naivo kely ndry misotrosotro nge le zanako nay fa rehefa nisy nahita misy mifoka rongony satria le namany rehetrarehetra eny fokafoka daholo dia mifampitaritarika any ireo ka izay misy ihany atahorako satria ny zanako zao tamin'ny dimy maraina vao mody tamin'ny sabotsy nay vao natorotatrano tamin'ny sabotsy ary eo anao koa moa hoe izy foana no mitarika ny zanako efa samy lehibe nge zareo zanako mbola zandriny naivo kely 2 volana lasa manao kavinila koa nge izy ihany izay ataony naivo kely zany dia ataony daholo nay fa raha tsy mikavinily zany esoriny angamba resy rehefa mody atao amin'indry fa mba ndry mailo ihany dia ty koa naivo kely manam-bola be mihitsy fa tena manao formation tsy fantatra au courant rehefa manao formation isan-kariva hoy izy iny asy ndry raha au courant an'izany za ma tsy tena mahafantatra tsara mihitsy ny fahasahirananareo amin'izao efa nitantareny tsara hoe tsy malemy asa ny vadindry amin'izao tena sahirakirana araka ny teninao zay amin'izao saingizay mailo hatramin'izay tamin'ny asanay mbola nandeha tsara dia nandrosaka assurance rente éducation tamin'ny assurance aro zay ho an'ny zanakay itsinjovana ny zavatra tsy ampoizina tahaka an'izao aty aoriana aty dia izay na fa naivo kely mbola manao filière anankiroa miaraka amin'ny formation etselo
dia sarotra amiko ihany aloha nino an'izany teny ry izany e. Nampiray vodirindra antsika ny fampizarany manta sy ny masaka teto foana hatramin'izay. Tsy vitan'izany fa miray fiangonana ihany koa. Za dia kona ry chef choral. Hay, resaka an'izay marina aby dia izao. Tena tsy mendrika kosa aloha ilay talon bénétrice d'école tamin'ilay nihira teny am-piangonana omby tamin'ny lahady. Mila toetra mendrika tsika fa reny ihany angeny tsy ny tafin'ny ankizy e. Dia no mbola afaka mananatra ary afaka hanarina koa nareo dia manao foana zay maray aman-dreny anahy eto amin'ity tanàna ity. Zay, dia mba soloa kely ilay akohako fa tena marary ny foko. Ny olona tahaka an'ireny dia tsy manao fa tsy mananatra anao foana eo amin'ny fiainana, nefa ny tanjony dia ny hampanjaka ny heviny, ny hampisehonao fotsiny hoe ny nahazo foana ny tsara, ary rehefa tsy mifanaraka amin'ny eritreriny ny zavatra ataonao dia ratsy. Fiarahako tamin'ny karazan'olona ohatra indrindray dia tena nanimba ny nofoko, nanimba ny ambition-ako, tonga naneritreritra mihitsy hoe je suis rien, je suis personne. Ohatra betsaka Madame Monique amin'ny famangina, mbola narahanao vavaka koa. Tena hoe mananavana manana anao. Tsisy isaoranao zany izay natao hoe pravavy eo amin'ny tompo e. Zay fototry ny fiainantsika eo amin'ny tompo, fifankatiavana sy firaisan-kina. Fa ihany ny eo aminy, tsara ny tompo. Marina mihitsy izany. Efa sitrana ianao zao dia tonga avy amin'izay mivavaka any am-piangonana zao dia tara ny fitahian'Andriamanitra. Pasteur zao tamin'ny lady nanao révélation 2024. Teny aloha be tamin'ny fanahy masina. Tena taraiky aho zany. Tsy mbola tara ianao raha ohatra ka manao action aingana dia aingana. Zay mahafoy misimisy kokoa izy amin'ity 2024 ity dia vao mainka azo fitahiana be tsy misy ohatran'izany. Tapitra eo ny problème arabola fa izy ny miantoka no avy rehetra. Tao tena nitsindrin'ny fanahy mihitsy pasteur fa may koa mantsy ny tranony. May? Ka efa impiry amin'ny teny anareo fa misy ny atao hoe assurance habitation. Any amin'ny assurance aro hitsinjovana ny zavatra mitranga ohatran'izao. Minoa ianao raha fa tsy mila assurance izany. Tsika efa Andriamanitra ihany no miassuré antsika. Any amin'ny arotsaka. Da Monique, ilaina ny assurance. Tsy hitanao, tsy hainao izay loza tapokazo anao ohatra mahazo ny tranotry pasteur zao. Efa impiry amin'ny teny anareo ao amin'ny assurance aro dia misy karazany. Misy ny assurance retraite hitsinjovana ny fantera. Mba tsy hahatonga ilay fitenena hoe tanora ratsy fiara ka antitra vao maka kitay. Dieny izao dia efa homanina ny fiainana rahatrizay. Tsy mila an'izany pasteur efa Andriamanitra miay azy. Ekeko hoe mandalo ny eto tany saingy mila iainana ary iainana tsara. Andriamanitra tsy nampianatra antsika iaina ao anaty fahazabana fa nampianatra antsika ho malina. Ho antsika mananjanaka tsy haintsika izay zavatra hitranga rapitso. Tsy haintsika izay mety hoe accident mahazo antsika tapoka ho tonga invalide tsy afaka hiasa intsony any orinany. Mety tsy afaka handoa vola ho an'ny fianarany zanakao intsony ianao. Misy ny atao hoe assurance rente éducation arotsaka ho an'ny zanakao amin'ny assurance aro. Ahafahany mbola manohy ny fianarana dia tsy afaka miasa intsony azy ianao. Ila osikamboti ny zanakao izy izany ay azy. Any amin'ny tompo ihany ny arotsaka dia izy miainy zanakao. Madame Monique, mbola velona ianao dia anjaranao mitsinjo ny zanakao. Izay tsy vitanao no ataony fa ny andraikitrao tsy anazy. Tahaka izany koa andraikitrao no miaro ny fanananao ohatran'ilay teniko teo. Misy ny atao hoe assurance habitation. Sendra mahitaka ny azo amin'ny pasteur zao ny tranonao, hoe tratran'ny cambriolage. Afaka kokoa izany hoe couvert izany. Ahafahanao manarina aingana ny fanananao. Tsy mbola novakianao nga ny tantaran'ny Joba. Nesoriny Satana hatramin'ny fananany iray manontolo. Saika nataony lavanty hatramin'ny silipiny. Dia tsy rototra mihitsy izy satria nanome ho an'Andriamanitra ka dia noneran'Andriamanitra avo zato hoe aleloia. Anisan'ny ialako tamin'ny communauté na fikambanana sasasasany ny toe-tsaina tahaka an'ireny. Mba hahatonga an'ireny olona ireny amin'ny tanjony dia ataony izay tsy fatohanao intsony amin'ny tena fototry ny fiainanao, ny ankohonanao, ny asa fivelomanao, ny fiainanao manokana, ny mahaenao anao. Tena ratsy amin'ilay izy dia ampiasainy Andriamanitra. Lazainy fa ho anazy no hanaovana ny zavatra rehetra. Dia iny ianao fa roboka, resy lahatra. Manompo ao foana ianao, lany fotoana, lany vola, lany hery. Nefa hevitry olombelona ny tena mpanjakaina. Dia faly izy rehefa mahavory olona be fa hoe nitahian'Andriamanitra. Fiainanao anefa tsy miova. Tokantranonao lasa mikorotana satria tsy manana vie de famille intsony ianao fa manompo any foana. Ny asanao lasa tsy zarazara satria tsy manana fotoana intsony ianao iasana. Dia izay indray ny azoko nizaraina taminareo androany. Mbola veriko indray, mahery tsy mahody tsy ela velona. Raha mbola misy azonao atao hitsinjovana ny fiainanao satria andraikitrao izany. Dia tsinjovy, dia ataovy. Dia aza adino makany amin'ny assurance aro. Veloma daholo. Votre blague du jour sur Journal 261. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.